manolotra ny arahaba tompoko. Ny any an-dranomasina no anomboantsika ny fiarahana. Mila mitandrina fatratra ny mpiandrika rehetra manerana ny morontsiraky ny nosy amin'izao farany herinandro izao satria mety hisy fikorontanana ny tontolo an-dranomasina. Ho voahelingelina araka izany ny fifamoivoizana an-dranomasina sy ny asa fivelomana andavanandro. Misy mihitsy aza moa ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alon-drano vaventy manomboka eto Besalampy ka hatrany a Cap Sainte-Marie ary mitohy Cap Sainte-Marie ka hatrany Vangaindrano. Ho an'ny mpiandrika amin'ny faritra io zany dia entanina mba tsy voaka endrika mihitsy aloha manomboka Rampitso-Zoma ka hatramin'ny alatsinainy ho avy izao satria anonja be na ahery ny ranomasina. Ahery be mihitsy ary zany indraindray noho ny fiakaran'ny alon-drano vaventy mety anodidina eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 10 metatra. Arao atsakany sy andavany ihany koa ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony mba hisorohana ny loza mety hisy eo. Etsy ankilan'izay ihany koa dia mahazo vahana ny Tsioka Atsimo araka izany dia andrivotra ihany koa any amorontsiraka Atsimo sy ny amorontsiraka andrefan'ny nosy iny. Noho ny fipetrahan'ny varatra aza any amin'ny faritra varatra Atsinanana moa dia saika mbola andrivotra ihany koa aty amin'ny manodidina ny Cap d'Ambre ka hatrany Cap Est. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny ety an-tanety tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana izao fa mitomandavana ato atsimon'ny Madagasikara ato ilay rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front izay antenaina amin'ny rotsakorana indray aty amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Ny maripana any amin'ny faritra atsimo iny ihany koa moa dia hisy fidina misongadina be amin'ity farany herinandro ity. Andao jerena amin'ny antsiprieny ary ny vinantoetry ny andro ho amin'ny Rampitso maraina. Azo orana malefaka miserana ihany zay indrindra vao maraina be ny aty Analanjorofo mety hipaka hatrany Toamasina. Andrahona na andrahona mitsitokotoko mety misava ihany moa rehefa misandratrandro ny aty amin'ny faritra Diana, Sava, Sofia, Alaotra Mangoro ary ny faritra Atsinanana. Andrahona mety hisy ihany ny Erjika isina orana tandrifin-drahona indraindray ny aty amin'ny faritra Tsimandrefana, Androy ary Anosy. Ho maina be moa ny faritra sisa rehetra aoriany ny fisavan'ny zavona na zavotany vao maraina ho an'ny faritra anatiny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia eo aloha ny orana tandrifin-drahona mitsitokotoko ihany zay amin'ny ankapobeny aty Tsimandrefana, Androy, Anosy ary mety hipaka hatrany Atsimo Atsinanana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny aty amin'ny faritra Sava, Sofia ary Diana mety arahana tandrifin-drahona moa ary indraindray ny any amin'ny manodidina ny Samborano. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny raha tombanana hiverina andrahona na andrahona mitsitokotoko ny fiafaran'ny tolakandro any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Raha ny vinan'ny maripana Rampitso zao dia mananika hatrany amin'ny 3 degré aloha ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Betsiboka, Boeny ary Sofia. Misy fiakarany kely ihany koa ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 degré. Ny maripana ambany indrindra moa tazantsika amin'ny sary izao any Avakinankaratra manodidina eo amin'ny 4 degré. Misongadina ihany koa ny fidinan'ny maripana ambony indrindra aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 5 degré. Andao jerena indray raha ny vinantoetry ny andro amin'ny sabotsy ho avy izao. Saika mikisaka mianavaratra aloha ilay rindrin-drahona araka izany dia antenaina hisitraka orana ny aty amin'ny faritra Vatovavitovinany Atsimo Atsinanana mety hipaka hatrany Taolagnaro, mety hitatra hatramin'ny ilany Atsinanan'ny faritra Matsiatrambony ary moa izay orana malefaka izay. Andrahona mety arahana orana malefaka koa indraindray ny aty amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny mety ho lalovandrahona hatrany ny aty amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Raha ny vinan'ny maripana indray tsy dia misy fiovana aloha ny maripana ambony indrindra amin'ny ankapobeny fa mananika hatrany amin'ny 3 degré hatrany ny aty amin'ny faritra avaratra andrefana. Ho an'ny afovoantany kosa eo amin'ny 20 degré, enina ka hatramin'ny 10 degré ny maripana ambany indrindra. Andao ho faranana ny vinantoetry ny andro amin'ny alahady ary izy. Mikisaka any amin'ny morontsiraka afovoany Atsinanana Madagasikara aloha ilay rindrin-drahona izay amin'ny rotsakorana aty amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavitovinany ary Mangoro. Andrahona na anjombona mety arahana orana tandrifin-drahona na erikerika manify indraindray indrindra moa vao maraina be ny ilany Atsinanana Matsiatrambony, Amoronmany, Vakinankaratra, Itasy ary Analamanga sy ny faritra Alaotra. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny aty amin'ny faritra Diana sy Sofia ary Analanjorofo mety arahana orana malefaka indraindray ny morontsiraka ny faritra Sava. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa
miverina andrahoana amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina, ny aty amin'ny afatra Atsimonosy arahana orana tandrifin-drahona mitsitokotoko aza moa zay indraindray, indrindra moa any amin'ny morontsiraka mifatra Anosy sy Androy. Raha ny vinany maripana amin'ny alahady izay zao dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ho an'ny afovoantany, eo amin'ny 13 degré hatrany any amin'ny faritra avaratra andrefana, ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny morontsiraka atsinanana, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 13 degré kosa any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.